Faly miarabanao namana. Afaka lazainao aloha ve hoe iza ny anaranao de aiza ny toerana misy atsika amin'izao fotoana zao? Ny anarako zany de Sophie ny anarako. De eto amin'ny Vakona Forest Lodge zany eto amin'ny parc Îlot le Murin misy atsika amin'izao fotoana zao. Afaka mba tantaranao anay ve hoe tamin'ny oviana no nanaovana an'ity toerana ity de inona daholo ny karazana zavatra hita ato? Ity nosy ity zany namboarina tamin'ny 1996. De nisokatra ho an'ny publika zany izy tamin'ny 2000. De misy karazana gidro anankitelo zany ny hitantsika ato. Misy le Lemurien vary noir et blanc, de misy le Lemurien marron, de misy le Lemurien bambou. De ny ampitany koa moa zany ahitana le Lemurien danseur na le hoe diadème sifaka. Ay, de karazana mpizahatany manahoana daholo no hita mitsidika an'ity toerana ity zao? Matetika zany ny olona rehetrarehetra maneran-tany zany de tonga eto daholo mitsidika an'ity toerana ity. Na de misy koa ary ny touriste local tonga ihany koa mijery an'ity toerana ity, surtout ny week-end. Inona mampiavaka an'ity toerana ity raha oharina amin'ny toerana hafa? Ity toerana ity zany ny ahitana gidro akaiky indrindra sady anaty fotoana fohy satria anatin'le nosy ny gidro. En semi liberté zany le Lemurien ato. De zay ny mampiavaka an'ity toerana ity raha par rapport an'le parc national mila mandeha tongotra somary lavidavitra zay vao mahita an'le ragidro. Ahoana indray ny fijerinao ny ezaka ataonareo amin'ny fiarovana ny biby satria tamin'ny farany teo zao antsika nahita tamin'ny télé fa hoe nisy gidro lasa tany Thaïlande de inona ny fomba fijerinao zany amin'le fiarovana an'le varika zany mba tsy halany tamingana azy? Mila manao toerana somary maromaro ohatr'izao zany mba entina iarovana an'le gidro. Satria raha ny anaty ala izy zany tsy voara-maso tsara de betsaka ny mpanararaotra sy manao braconnage an'le gidro. De mila manamboatra toerana maromaro ohatr'izao zany mba hiconservena sy ampitombona taranaka an'le biby. Inona ny afatra ataonao malagasy mijery amin'izao fotoana zao amin'ny fitiavana ny natiora, tsy ny varika ihany fa ny natiora mihitsy amin'ny ankapobeny sy ny fiarovana ny tontolo iainana? Ny afatra zany de miangavy ny taranaka faramandimby mba hanaja sy kolokolo ny fananana zay menjanahary atsika. Ary mba hampitombo sy hampaharitra an'ireo zava-maniry sy zava-manan'ain'ireo zany mba ho lovan'ny taranaka faramandimby. Makasitraka anao de misaotra betsaka. Eny tompoko.